Miaraka aminao indray ny seny ato anatin'ny fandaharana olompirenena ao. Miarahaba sy mankasitraka anao manaraka anay. Ny olompirenena manana fahasamihafana ara-batana sy ny raharaham-pifidianana. Io indray ny lohahevitra iompanatsika androany. Manasanao ary, andao anaraka ny resadresaka sy ny fanehoan-kevitra ny arahana tamin'ireo tompon'andraikitra misahana ireo sokajin'olona manana fahasamihafana ara-batana ireo. Ny andininy faraka amby 20 amin'ny Fanambarana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona dia milaza fa zon'ny tsirairay ny mandray anjara amin'ny raharaham-pifidianana. Arahantsika ny fanampanazavana ataony talenta fikarohana sy ny raharaha mikasika ny lalàna eto anivon'ny zon'ny. Mitovy arapetraky ny lalàna ny zon'ny tsirairay andray anjara amin'izany raharaham-pifidianana izany. Ny fitoviana zany dia ny lalàna ny mametraka azy. Ohatra, ny olona feno 12 taona manana zo ara-politika olompirenena malagasy no afaka mifidy. Izay ilay fitoviana apetraky ny lalàna. Io zo io no ahafahan'ny olona tsirairay mandray anjara amin'izany raharaham-pifidianana izany, raharaham-panjakana izany. Ahoana ary ny andraisany anjara amin'ny alalan'ny fifidianana. Izay ny mahatany republikana sy demokratika ny firenena malagasy. Ny tafa tamin'ny filohan'ny fikambanan'ny vehivavy manana fahasembanana eto Madagasikara ny teto anivon'ny fandaharana olompirenena ao. No amafisiny fa ny olona manana fahasembanana dia olompirenena feno, manana zo sy adidy tahaka ny olompirenena rehetra ihany. Tsy mandeha ho azy ny fanatanterahany olona manana fahasembanana an'izay zon'ny fidy zay, fa manana filana manokana izahay zany ahafahanay manatanteraka an'izay atsaka sy andavany. Raha ho an'olona aminay manana fahasembanana ara-batana dia ny olananay zany dia ny eo amin'ny resaka hoe le fotodrafitrasa. Fa ny tsara indrindra zany dia tena hoe ambara amin'ny fomba ofisialy mihitsy hoe ny olona manana fahasembanana dia manana zo izy isy mpanaraka anazy. Raha dia tena hoe naiza zany raharaham-pifidianana anatanterahana azy fokotany sy ny rehetrarehetra dia tonga dia efa mahazo alalana. Fa zava-misy teo aloha manko dia sasany mamela, sasany tsy mamela. Dia tsy tay-ady le olona manana fahasembanana dia aloha tonga dia tsy mifidy. Ny an'ny resaka marenina indray kosa dia ny eo amin'ny hoe fandikana amin'ny tenin'ny tanana ny afatra tiana ambara. Dia fahitanay teo aloha dia tohizo, tsara fa tohizo hoe amin'ny télé satria resaka fifidianana masahana ny olompirenena rehetra dia mba tsy hisy fanavahana dia adika amin'ny tenin'ny tanana satria misy olompirenena marenina ao dia reny le fandikana amin'ny tenin'ny tanana amin'ny télé reny dia fa zava-dehibe tsara indrindra. Misy sokajy efatra ny olona manana fahasembanana: ny fahasembanana ara-batana, ny fahasembanana ara-tsaina, ny fahasembanana ara-pahitana, ny fahasembanana ara-piainona. Efa nandray anjara tamin'ny dinika ny karakarain'ny seny hatrany izy ireo hatramin'izay. Ohatra tamin'izany ny atrikasa mikasika ny fanavoazana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Efa nirotsaka ifotony ihany koa nitondra fanentanana ho an'ireo olona manana fahasembanana mikasika ny fidirana ao amin'ny lisitry ny mpifidy. Eto dia manentana antsika rehetra, vahoaka rehetra izany. Na ianao manana samihafana dia tokony hijery sy anamarina ny eny amin'ny fokotany izay misy anao ny lista, ny anarana, ny fanampiny anarana, ny mombamomba antsika rehetra ao anaty karapanondra, indrindrindrindra fa ny laharan'ny karapanondra. Iny fanentanana nataon'ny filoha-hevitry ny fikambanan'ny varira eto Madagasikara iny dia mifandraika amin'ny dingana hatrentsika amin'izao fotoana izao amin'ny fanavaozana tanteraka ny lisitry ny mpifidy. Iroso amin'ny dingan'ny fanamarinana sy ny fitondrana fanamariana ho an'izay lisitry ny mpifidy izay mantsy ny seny atsoatsy. Izany hoe eo andalam-panontana ireo lisitry ny mpifidy vonjomaika ny ratsamangaika amin'izao fotoana izao. Ary amarana ny lisitra isaky ny distrika ny 12 aprily izao. Aparitaka isa-pokotany izany lisitra vonjomaika izany avy eo mba ahazoan'ny mpifidy tsirairay manamarina ny mombamomba azy. Averina hatrany fa ny tanjon'ny seny amin'izany dia ny ananana lisitry ny mpifidy marina, feno ary azo antoka. Mankasitraka, mankatelina anao nanjoy anay hatramin'ny farany. Veloma, mandrapitafa amin'ny fandaharana manaraka indray.